Salamo fa 7 ka ny 9 sy 5 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny odidina tampoky ny famatoram-pahafatesana ary ny rika ny faharatsiana nampahatahotra. Ny famatoran'ny fiainatsita ny odidina tampoka ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Zany teny David zany dia mety niatrako tamin'ny ankabeazantsika mianakavy zay tafahoana amin'ity androany ity. Ary na mieritreritra asika hoe antsy niatra tampoka zany dia tadidio fa tsy azontsika tsaina akory ny zavatra tsy manodidina atsika. Ny tapify teo tokony ambaravarantsika angeny ny arety mandringany, ny odidina ny tokantranontsika amin'ny fahafatesany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny tanany miaro dia ndreto isika tafavory amin'ity andro roany ity hidera azy indray. Koa dia amin'ny fofeny fifaliana, amin'ny fofeny haravona mihitsy miara-bananao indray androany tafaraka amin'izao takarivo izao. Raha ny tenako manokana dia isaorako an'Andriamanitra fa nandalo tsy fahasalamana zay hitako mafimafy tamiko ihany fa novonjeny aho ary nasitraniny ka dia manana antom-pifaliana sy manana antom-piderana lehibe iarana aminareo aho dia ny fiderana ilay Andriamanitsika zay manasitrana ary mamonjy amin'ny fotoatsarotra. Koa dia fifaliana tompoko miaraka aminareo androany ary fifaliana miarahantsika amin'ny ray fomoderin'Andriamanitra indray. Andeha ary sika andray ny olona vahiny izay nasaina hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra amin'ny talenta izay men'Andriamanitra azy ireo. Ny vahintsika dia miavaka kely androany satria dia andriam-bavilanitra avokoa izy ireo ary nanokana amin'ny talentany sy ny fanomijam-pahasoavana izay nananany mba hanomezam-boninahitra sy hideran'Andriamanitra. Koa tsy hitazona anareo ely zay fa andao ara-pandrosoantsika ireo vahiny ireo, ireo andriam-bavilanitra ireo, iarahantsika mideran'Andriamanitra amin'ny fo sy saina ary vava iray.
dahoary. Hapetrako avoko eo atongotrao kanino nahatao nidiantananao no hita soritreo fa tena vononao hanao ny asanao tomoera droit mikio
misaotra an'ireo avatsika izay nideran'Andriamanitra teo, ireo andriam-bavilanitra zay nanomeny talentany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tamin'ny nitapany voalohany iny. Andeha eto amin'izao tenatena an'izao dia andraindray ny ten'Andriamanitra isika mba hifampitaona ary hifanasa mihitsy hidera ilay Andriamanitra izay tompontsika. Andeha hosikafana amin'ny Baiboly ka ao amin'ny Salamo fa 120 no hiderantsika an'Andriamanitra sy angalantsika koa torohevitra avy amin'ny soratra masina hahatonga antsika ho voataona hiderin'Andriamanitra mandrakariva. Salamo 120 ka ny andininy voalohany 2-7 izay no jerentsika amin'ity androany ity. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, ny herinao no ifalian'ny mpanjaka ary endreny be ny firaviravony amin'ny famonjenao. Ny nirin'ny fony dia nomenao azy ary nangatahany molony tsy mba nolavinao, fa notsainanao fitahiana soa izy. Teo andohany nasianao satro-boninahitra tena volamena. Rehefa mijery izany salamo zany isika dia tsy maintsy voatarika hijery ny salamo 20 eo amboniny, satria ireo salamo anankiroa dia salamo miaraka atao fa saingy misy zavatra eo anilanelany, zany hoe le salamo 20 dia vavaka angatahana amin'Andriamanitra mba ahatonga mpanjaka handresy rehefa andeha hiady. Zay zany le salamo 20 vavaka atao hoe pahabe maso ny vahoaka vory eo dia miara mivavaka ho an'ilay mpanjaka handeha hiady. Fa ny salamo 120 kosa dia vavaka hiderana sy anaovana fisaorana n'ilay Andriamanitra izay niaro sy nanome fandresena n'ilay mpanjaka nivavahana teo aloha raha andeha hiady. Ka rehefa nahazo fandresena ilay mpanjaka dia izao ny fisaorana izay nataon'i Davida ho an'Andriamanitra, nataon'ny vahoaka rehetra. Ny herinao no ifalian'ny mpanjaka.
fantatry davida, fantatry ny mpanao salamo, fantatry ny vahoaka fa raha nandeha niady izy dia raha tsy nangataka araka ny tery aloha nangataka hoe ampio zay Andriamanitra amin'ny herinao, aoka ianao mihitsy no hiady ho anay fa zay angina, aoka ianao mihitsy nitarika anay amin'ny fandresena dia tsy nanana an'izany fandresena zany izy reto. Zao mihitsy lazaina amin'ny salamo 2:17 rehefa nivavaka ry zareo amin'izany 17 ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany mitoky amin'ny soavaly fa raha izay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no iderenay zay tokinay. Zany nataon'izy ireo raha nivoaka ny ady mpanjaka, ary raha nahazo fandresena izy dia izao ny herin'Andriamanitra no nahazo ny fandresena ary ny faliny. Dia eo amin'ny 15 ny nirin'ny fony dia nomenao azy. Ina moa nirin'ny fony mpanjaka? Tsy niandresy va, tsy nihazo babo va, nihazo ny tany zay niadivana va? Dia zao mihitsy ny amin'ny salamo 2:17 mivavaka natao tamin'izay dia hoe 2:17 hanome anao araka mifonao ane izy ary hatanteraka ny fisainanao rehetra. Andriamanitra io no nangatahana hanome zay niriny fony. Dia eto amin'ny salamo 1:20 dia nivalin'Andriamanitra zany rehefa miverina mpanjaka avy niady dia niriny fony rehetra dia nomenao asany no valian'Andriamanitra ny favaka. Dia zay niriny fony ilay mpanjaka alohan'ny ady nahazo babo na fandresena azo ny tany zay hotadiavina dia nomen'Andriamanitra zany. Ary ny fahatelo dia fa notsainainao fitahiana soa izy teo andohany nasianao satroboninahitra tena volamena. Zany dia midika fa nomen'Andriamanitra voninahitra, nomen'Andriamanitra aja, nomen'Andriamanitra fandresena ilay mpanjaka izay nandeha niady. Noho izany rehetrarehetra zany dia ny Andriamanitray no ideranay. Alao hitoky amin'izao zao ny olona, alao anao an'izao ny olona, fa ny anay ny Andriamanitray no itokinay ary izy rery ihany no iderainay. Ery amin'ny 17 amin'ity toko 1:20 ity dia zao no lazainy azy mamarina an'ilay salamo 1:20 misandra tamin'ny herinao Jehovah ho hihira sy hankalaza ny herinao izahay. Ry havana malala tahaka amin'ny mpanjaka handeha hiady koa isika amin'ny fiainantsika andavanandro, tahaka amin'ny mpanjaka handeha hanao ady mba hahazahoana tombontsoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro, miady mandrakarivintsika ady mihitsy ny fiainany na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy. Rehefa napetratsika tamin'Andriamanitra izany aditsika izany dia mino ianao fa izany salamo 1:20 zany no hiainanao ka dia hisaotra n'Andriamanitra anao, piderin'Andriamanitra ianao satria ny herin'Andriamanitra no hifalian'ny fonao satria izany nandresenao. Nirin'ny fonao dia nomen'Andriamanitra ary nosatroany satrobolamena, satroboninahitra tena volamena ianao. Tsy idera azy ve ianao? Andao idera amin'ny tompo satria matoa velonainy isika dia izany mihitsy nataony tamin'ny fiainantsika. Engane ka mba hanentana antsika menakafo piderin'Andriamanitra zany satria mendrika io deraina no ny fiarovany sy ny fitantanany ary nampandresena antsika amin'izao ady, amin'izao fiainan'izao ilay Andriamanitsika. Andeha ary hiaraka indray amin'ireo andriambavilanitra isika hiderin'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo amin'izao tapany faro zao fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Amen.
Isaorantsika Andriamanitra tamin'ny fotoan'androany. Niarahana tamin'ireo andriambavilanitra izay nasaintsika hiderin'Andriamanitra hiaraka tamintsika rehetra tamin'ity takariva ity. Saotra n'Andriamanitra isika satria lehibe ny fitiavany antsika, lehibe ny fiarovany antsika ary lehibe ny famondrampony amintsika nahafahantsika nanatanteraka izany fotoana fiderana niaraka tamin'ireo vahiny nasainy izany. Mino aho fa voaetsika koa ianao tany atokantraninao tany, any amin'ny toerana rehetra izay misy ianao amin'ity vony tany ity, voaetsika hideran'Andriamanitra satria tsara loatra ny Andriamanitsika. Dia anome fotoananao indray izany amin'ny herinandro toy izao raha sitrapon'Andriamanitra dia hiarak'izay kanefa mialohan'ny isarahantsika mianakavy amin'izao fandarana izao dia andeha menay teny avy amin'ny soratra masina iray ianao mba hampahery anao, teny izay entinao mandritry ny herinandro mba hahatonga anao hahery, hijoro ary tsy hivembena mihitsy amin'ny finoana fa hitoky amin'ilay Andriamanitsika. Ao amin'ny Isaia 5:20 ka ny 2:20 dia misy fanasana izay ataon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Isaia 5:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mijery aho dia ho voavonjy ianareo ry vaza tany rehetra, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Mijery an'Andriamanitra, miandrandra, mibanjina an'Andriamanitra raha tia azo famonjena ianao mandritra ny herinandro mikitro, fa tsy misy Andriamanitra afaka hamonjy ianao afa-tsy ny Andriamanitsika. dia ilay Andriamanitra tsy manam-piandohana ary ilay Andriamanitra tsy manam-piafarana, ilay Andriamanitra tianao ary ilay Andriamanitra mandray ny fiderana izay atolotsika mianakavy isaky ny somahataka izao. Miara aminy ary matoky fa miaraka aminao hatramin'ny farany izy. Mametraka amin'ny veloma ary tompoko dia samy ho salama indray, ho lavitry ny rofirofo sy ny aretiny, ho lavitry ny zava-doza sy ny zavatra ratsy eto amin'ity fiainana ity, fa izao ho voaaro satria mijery an'ilay tsy tompo. Raha sitrapon'ny tompo ary amin'ny herinandro any toy izao dia eto indray isika miaraka amin'ireo vahiny nasaina. Veloma ary tompoko, veloma amin'ny fianakaviana rehetra.